Ary mangingina indray ne lazany androany. Tena maneferitreritra satria ny tenako za moa zany dia mbola taraiky mihitsy Tsy azoko. Andeha hivoaka nga elany hoe taraiky. Tsy resaka fivoahana zany ikiry malala fa le za tsy miasa. Zay no mankaleo anahy. Fahaizana tany am-pianarana moa zany dia tena tsy mikoty loatra mihitsy rehefa hiditra amin'ny sehatry ny asa. Za nge mantsy mba bandina ihany. Ka zay moko. Ny tany an-tsekoly rehefa fototra amin'ireny ny asa teoriny. Raha ratsy fototra lahy dia tsy hay asa sarotra mihitsy. Fa na izany aza ny fameno daholo ny asa rehetra satria tsy mitovy ny zakany sainy tsirairay. Marina ny endry izay aloha Za ndray aloha dia angamba tena mahafototra be mihitsy ka. Fa ny mety olako zao dia ny resaka traikefa. Mety zay angamba no mampisatra ny valiten'ireo orinasa nandefasako demandry. Atsony ianao zany foana lazaindry zareo. Ka io ange miankina amin'ilay toerana bango amin'ilay toeram-piasany. Dia miandry an'izay aloha vao manao fandraisana mpiasa zareo. Ka efa maro ny izy dia mondana lefako izay Miandry rehefa gasitsika. Ary aza kivikivy zany alahy ka. Ve izay zany mahaketraketraka an'ilay io Everiko fa hoe zavatra fary. Zay zany ahoana kosa Linda? So dia mba zara andy kosa raha tsy miasa le. Andray Vitako. Tsy manana eritreritra an'izany kosa le tsy rifano Zao aza taolana be ho an'ny lahy fotsiny mbola tsy fiasan'ny lahy. Efa miasa aloha zao. Za nge mba afaka mavitana dia farafahakeliny anantsika ihany azy. Iny ary marina zany. Ka tsy tsapan'ny lahy kosa ary ve aloha fa ohatran'ny fanambiny izany tsika mba nisy fivoarana na dia kely aza ny fiainantsika. Andray dia nisy fivoarana ahoana koky izao Fa mitapina ve maso ny lasa ahoana Efa elaela ihany koa ane zany tamin'ny toerana ohatran'ny lahy zao Tadidin'ny lahy dia jereo fomba nahitako an'ity asako ity zao. Marina tokoa aloha zay. Tamin'izaho le sendra mba nanasa-nitany amin'ny restaurant iny dia nisy an'ilay annonce iny teo. Tadidin'ny lahy tsara. Dia lasa niasa tao fa zao ny ataoko amin'ny lahy Ahoana? Aza kivikivy zany aho fa mbola hiratra masoandron'ny lahy. Amin'izay ilahy moa tsy Eny aky lalako Dia matsoky Ie matoky indray Dia efa nresantsika fony vao nanomboka hiasa fa ny karama izay azoko no miantoka ny fiainantsika aloha mandra-pa. Zao angamba le hoe aleo lamina dia aleo sesy zany Ino fotsiny ihany saingy ara-ho asa ihany zany Eny ary. Eny zareo miala tsy indrindra fa tsy dia mahintiny loatra ny havanareo. Misaotra anareo rehetra tonga nanotry n'izao fivoahako navita fianarana izao efa vitako teo moa fisaoranareo ray aman-drenina mpifanasy ireo ny tsara ny asako fa hitodika amin'ireo havana indray ako. Indrindraindrindra moa tapaka sy namana. Misaotra anareo tsy nanadino ary ery lehibe ho azy zany enikajy ambonahitra tokoa ny tenako. Makasitraka sy makatelina indrindra dia misaotra antsika rehetra misaotra betsaka le tsy ry fany tonga nanotrina. Arabaina le siramamy ary lasa pikabary be mihitsy ane lahy zany Iza lesy ny hoe pikabary fa rehefa tsy maintsy atao dia evitaina. Iza ary ny hanao azy eo? Arabaina tompoko mahavita an'izao dingan'izao. Misaotra betsaka tompoko. Oay adiniko izy lesy ny Linda izy ny olo-tiako. Kosa faly mahafantatra ny Linda ary aza asiana izany tompoko izany moa za sy fanany ka mifampitondra ohatran'ny zoky zandry mihitsy. Ao ary rery mamy Zay Arabaina mamy dia tongava soa amin'ny avy indrindra. Misaotra rery Linda. Dia ahoana ity zao ny aorianan'ny tiromamy? Somary azo atao hoe efa milamina ka. Efa amin'ilay orinasa nanaovako stazy any nanomboka hiasako. Manao andrana ho ny aloha dia inoko fa tsy misy olana fa tonga dia ao no mikandrako. Tsara kosa lesy zany. Lisany koa moa somary mahitahita sy lavalava tanana izay ihany dia tsy manao sarotra amin'ny fahafahanako. Elany tena lasa mahay miresaka fa tsy za. Sa mahay zany nareo rolangy Ka raha resaka tany am-pianarana aloha dia tsy mahavoa ny rafano faly le hoe rapasy tamin'izaniko. Aza manao izay mahamianatra eto Masina Linda io lesy Zany no izy ry Linda. Fa ho ary zareo elahy zao manao inona moa? Mbola
mbola tsy hanasa ilay izy a. Marina zandry mamy aza manary fanantena azy zany fa tonga foana letsy io engany elesy sady mitovy amin'ny anylahiny ny lalana alehako e. ay kosa anaraka ny diako anie zany lahy ny ana fotsiny a tany an-trano any nanonikonyorany anarana mety foana letsy zany trobainina mitanjona dia ray ihany dia mifahaizana azoko ohatray vary indresaka tetsika marinako andao aloha anatina latabatra etsy dia miara-miala etaeta e andao ry Linda ay dia angamba velako vetivety eto anareo aloha fa hoetsy amin'iretsy namana hafa retsy indray ndao lesy miandalana ny tompopety ary be resaka le namanla ie izy indray aloha dia tompony mihitsy e raha mpivarotra izy dia mora mahalafo nazy ny vava mamidy izay zany mahabe namana azy ohatran'izao e mazava ho azy akia anisan'izany tsy mangina mihitsy ny toerana andalovan'lery iny fa magaga asa raha tsy karitrela fa to zara raha misy vehivavy ato e fa ngambola tsy manambady izy iny tsy mahavaly an'izany fanontaniandry izany akia izy aloha dia mananamana vehivavy marobe fa tsy haiko hoe misy olona miaraka aminy ve amin'ireny ty izy fa tamy fahoaka aloha Soanao mana manao ianao misy aritira salama ry sia mandeha tsara ve ny asa hatramin'izao dia mandeha tsara ka ary io koa ary fa otozao foanako tsara zany ry sia fa ny antony antsoko ny siany dia zao hoe manina raha mipiasa rehetra ato aloha dia sahako milaza fa seny tena mahafapo indrindra indrindra moa zany fa eo amin'ny resaka fomba fiasa na eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy koa azy ay kosa ve misaotra indrindra tompoko tsy midika ratsy ty lazaiko ty fa fanatsarana raha nandika ny amin'ny resaka hoavin'ny orinasa dia tsara raha misy olona iray manampiase mety kosa zaniko afaka mahasolo an'sia io olona io fa afaka raha anseany koa nefa isia kosa amin'izay fotoan'izay afaka mpanovoko asa hafa na misolo amihitsy ary rehefa sendra tsetra ataoko fa azo nysenga mantiako ambara eny tompoko aza matahotra se fa tsy hanozongozona ny toerany seny fa hatongavany samy mpiasa vaovao zany mifanohatra amin'izay aza no isany e ay kosa misaotra anao misy aritira misaotra besaka anao ny fametra-pitokisana aminao ahy ary averiko aminao ity any fa anao izay hampandroso n'ity orinasanao ty mihitsy ny atom-pisiko atoko misaotra an'seko ahy izay fotsiny no nilako an'seho tonga teto dia ty kosa kadimiko inona indray misy aritira dia mba apetrako amin'se ny fanofanana an'izay olona vaovao zay matoky an'se ary mamy mahazo matoky ianao tompoko ina ary mahazo mandeha mamonjy ny asa an'se amin'izay aloha sery mamy masotoary ianao tompoko fa azafady angery se ahoana izay raha mahita olona afaka mahavita an'izany asa zany se dia eto aty jerevantsika mieritreritrreto aho mantsy hoe tsara raha mba olona azo antoka ohatran'ny sy ihany no atao manampy an'se eo eny ary voaray izay misy aritira lazaiko anao eto ihany mitoy amiko ankatadalana ary aloha oke mahazo mandeha se andao za tsy izy mila ampiana olona ho no ampiasana na ampy ako tsy ampy ary ve zany ny personelina sa sanatry izany tsy kapable lafa mody anaova amin'ny fahaiza-mandahatra na dia mitokatoka fa mibesiny menitoky azy fa tsy ampiozongozona ny toerako mifatongavan'izany mpiasa vaovao zany dia tena aleo aloha manao drafitra fiamby any ka so mantsy voadahaka eo alako tena rafanina na solisa amity andeha teneniko lery satria mitovy ihany ny anaranaiko sady lery mahita ady azy iny amiko mety anaiko mora kosa izy ka tonga dia mety izay aleo aloha atsony le dalako sa tonga dia akanisako any an-trano mihitsy avy eo rehefa mirava ihany dia tonga dia hoaniko nalany atao mihitsy amin'nyjanonatra trano ka efa vita daholo ny asa rehetra ny fahafatrano sasalovia fandrahoana zaho koa tsy dia tia mivoaboaka ny ivelany ihany raha tsy dia hoe metsy natokana ihany zany aza rehefa sendra sety Linda any ny loka tsy maintsy lany trano aty any alary fanindrazao ny mitoy izaho koa tia miandro ty aleo hoe raisina ny lalana azy allo manahoana tsy aho izy fa za ty e fa hainao aloha izy e mely izy azafady ay azafady fa tsy natadidy inona vaovao any aky salama tsara miakatra ny vary tsara kosa zany
Izay mihitsy moa le resaka mifanarahantsika tany. Mety filigony eo. Zao Kirinely aleo fa ho resahako amin'ny Linda zay ataonay dia atsokindry na hidina any zay na asiana mitindry avadika vola le vary. Zay ary veloma. Tena marina raha tsy adiniko no naza tamin'ny Linda no siny izany zavatra any ambanivohitra izany. Tezitra be indray zao iny mary an'izany. Iza koa zany olona tonga amin'izao oro zao zany. Mamy. Manahoana le Saravano? Eka iny zaty amindrian-dramamy arivariva le. Mansoa aloha dia mipetrapetraha. Eko, neveriko fa tsy atsony ny lahy zao mipetraka. Efa ela mantsy an'izayko. Ny antso an'lahy any io maly fa tsy nahazo fa angamba maty ny telefonina lahy. Maty? Ay moa tsy satria ny telefonina ko maly fa nety Linda ny asany. Iza kosa letsy telefonina ny lahy vely ty dia izy no mitondra azy. Ko maninona moa ty izany tsy mety amiko aloha zany. Ny telefonina sy ny portafay aloha dia tsy omeko olona mihitsy raha mbola azo atao. Samy manana ny fomba ny le ty io Sasy Linda efa tsy misy fanafiana an'izany intsony. Rehefa anazy dia anahy, rehefa anahy dia azy. Nareo roa kely zany efa miray trano. Voalaza ny lahy. Efa tokony ho tonga n'izy zay. Ay ve letsy. Ka inona aloha vao nentin'ny lahy sa mandehandeha fotsiny? Dia tsy haiko aloha na mety aliana ny lahy ty na nahoanako. Lahy zao lesy fa aza miodikodiny eo Hitan'ny lahy. Ao amin'le toeram-piasako ao mahazo avaram-patana mihitsy izany hoe atokisan'ny lehibeako. Dia zao asa be safara lesy tonga dia itsiko mivantana re. Mitady mpiasa anankiray zay aho. Nampy ahy moa zany ny tena mariny. Dia efa nasaina nitady olona ihany koa. Dia ela aloha zany ny tonga tatao saiko. Dia ho sanatria ve diso fety efa ary ny saiko. Hay le ty zany hafaliako zany lesy mba vao efa ela ny tia misoviko re tena tsy diso mihitsy alahy fa ty amin'ny olona vonona be alahy. Tena faly be dia ho vonona zany alahy. Tena zato isan-jato le ty na zao dia zao azy. Ay kosa tsara zanyko. Tsy zao kosa aloha mbola ilaza amin'le direktira aloha. Fa hono olo ty inona indray tsy mampaninona ve aloha tsy mbola fananako traikefy. Araka ny voalazako tamin'lahy teo dia akamatsika izany direktira izany. Ezaka nandresy lahatra azy ary mino ela fa tsy olana izany. Misaotra lesy raha mamy fa tena namana tokoa ela ary tsy ho voavaliny ataon'ny lana. Kely mba vitako no nataoko letsy solona raha lahy tsy manana anako ela dia izay no nanovako an'izao. Dia inona zany no tokony ataoko aloha sa misy dosie tokony homaniko? Tokony rehefa voaresako amin'ny radiry mahitako an'lahy dia tonga dia atsoko angamba elahy dia hita eo ny tonaniko. Fa efa mivonona foana. Efa hoe efa vonona foana na dia zao azy. Nefa maninona moa raha tonga dia makany ampiasany lahy raha pitsy afaka vela. Eo ampitan'le nanovana ny famohanana iny misy ny toeram-piasana orinasa ngeda be raha ihany reo. Efa hoe hatramin'ny teny anan'ny lahy le vavote efa vonona tsara mihitsy raha fa zany tsara lesy zany topainina. Zay aloha fa aleo aloha andeha. Misaotra be dehibe alahy lesy ay misy vahiny ato. Ahoana kea biso manahoana iza moa fadio mamy akia. ay manao mamy inona vavao arivariva. Efa nilazaiko ny mesy efahany teo ihany ny vavao Linda. Miala tsiny fa tsy maintsy andeha amiko. Tsy sanatria akory hoe mifatongavandriny nandroka fa somary lavitra ihany manko misy anaiko. Dia andeha tokoa ve lahy ty sa so dia bedy? Io ndray ela raha fano iza le tsy ny bedy io. Zay fa lasa reto ok dia misaotra mitafitafy any lesy fa inona onona tonga avy amin'ny mamy teo lesy. Tena valinina tsomby tratrany aky tantarao mory fany faliana be ao eno ilary. Dia zay lesy ry fano mazava amin'ny lahy amin'izay ny tokony ataon'ny lahy. Azoko tsara lesy dia misaotra ny lahy ihany raha sendra totolana ve moa tsy antso ny lahy ihany. Tsy maninona mihitsy mba tsy hanovanovana foana ka
eny mandalo any amiko foana raha teo moa miasa anylahy dia hitako raha sena misy ny tsy ara-talanako. Tena tsy haiko lesy ny avaly alary mamy a misaorana aloha nataoko tena mbola matevina treto. Hitantsika eo ihany zany letra. Hiala aloha ny bandy fa mahazo toa lahy. Toraka izany koa lesy sefo a. Tena ny tapohan'ny miasa koa angamba za ty ka tena valaka be a. Zatra n'ilay mipetrapetraka ny velomim-potsiny teo aloha le vatana dia lasa malemilemy rehefa nononjay mihetsika. Manahoana malalako? Nanahoana ny asa? Tena torovana akia, reraka, tena valaka tanteraka, tena tsy moramora kay mitady vola. Mila fahazarana kely fotsiny le io a. Rehefa zatra lahy dia mandeha ho azy io. Mifampiankina amin'izany ny saina sy ny vatana. Rehefa ambony ny moral dia indraindray tsy dia eny ny vatana visaka. Misaotra kely ny fampiarezana ary malala. Fa andeha andro kely aloha lesy fa nahatsiaro mahafana be mihitsy andro an'izay a. Sady somary bebe client koa tao. Ndanaka dia za andeha miela lafo manam-pavitandry dia avy eo hita eo niketrehana. Iza koa izany andeha hoe jereko melity so ihany fa zany mahita azy voalohany. Ahoana ilay varinareo alaina ve sa avadika vola? Maninona mora tonga dia lasaika izy hoe avady vola e. Oviana koa ny fotoana ahafahana maka an'izany intsony. Aleo valiana amin'izay. Zay. Ahoana ho izy? Okey, salamnareo aho. Izay lesy dia vita. Rotrona eny feona SMS teo iza le teo? Ilina kea. Naninona hono? Mba nanontany momba antsika fotsiny izy ka. Ay ve. Aleo amin'izay aro karakaraiko ny sakafontsika raha hitsosotra kely aloha elahy. Tonga aloha andro any. Ilay midira ny fany-miasa izao no mahatonga an'izao fiovana izao. Tsy maintsy izao moko. Na tonga lobe aty ampiasana na tarabe vokatry ny fitohanana daholo izany. Fa aleoko ohatran'izao ka mba milamindamina ny saina alohan'ny asana. Mba nahita asa ihany lahy ny olo tiako. Mba samy miasa ihany izay. Ingany mba hampamarina tsara ny fiainanay izay efa nanomboka nahorana izany. Marina fa na eo aza ny fitiavana be, miorokoroka tsy mahavoky, ny rarakivy tsy mahasolo vary. Mba afaka manohy ny tanjona ny eritreretinay izay. Dia mba hanao fety. Koa maninona moa efa ela tsy misy an'izany. Ary iza marina moa ny telefonako teo. Telefonina anay mantsy. Tsy maintsy azo ny andry manokana amin'izay ekindry fa zataitra rikala linda. Okey, salamnareo. Mba mahatsiaro tsy fiaro izany kiala. Ary iza moa tia ny andro ity? Samy biby. Andraso hoe. Ahoana sefo? Raha fa marina. Tonga maraina be indray lahy zany. Tena misoroka n'ilay fitohanana be dia aleonay ny aloha e. Mety zany ka. Aleo koa tonga aloha toa izay tarako. Izay mihitsy aloha. Mandroso be ty sosiety atsika ty raha toa lahy daholo mipiasa. Raha toa atsika hoe ngaza rery izao ny tonga aloha ka. Iza koa ary izany miandry vao maray izany le ty. Andraso hoe Rafano sa voatsindry ao am-paosy ny telefona fa amin'ny firy marina moa ty zory zao. Tena tsy manana ora lesy a, tsy tiamiko ange ny telefona. Le ankizy mihitsy izany no mipibako. Ay moa tokony zatra hitondra amin'izay lahy. Marina ny an'lahy sady efa mba afaka hananany azy tsiraray avokoa izay amin'izao. Izay mihitsy ny idealy le tsy ripaina. Maso toa lahy. Eny le sefo a. Rehefa ty ampiasana aloha dia ataoko hoe sefo lahy raha tsy mampanina ny lahy. Tsisy olana letra izany.
aleo aloha ty amboroako voatsony ty nomero an'ny Linda ty ka efa niantso le olona. Allô, manahoana ianao? Isaka io azafady e? Ay, azafady fa mbola tsy atao anaty répertoire le anaranao dia tsy fantatro. Le arrosage e? Tokony asiana mihitsy ka, fa aleo fa lazaiko fano. Zany amin'ny enina vao miravako. Ay, mety zany. Sa bibeko indray ianao rehefa mirava? Tsy manina fa lazao izy dia miaraka ary nareo e. Za tsy afaka mampilaza azy tsinona noho izy le tsy misy telefona. Misaotra ny amin'ny hevitra. Mazotomamy. Ary tena leo marina asiana an'izany na dia ho mari-pisaorana azy fotsiny azy. Avokitana tsy misy oatra an'izany. Mba haninana ny tsy fahitako ny tena dia nanararoatra retsy a. Sika tokony ampirevo indray moa no nampirevenako. Izay mihitsy le riny ka mahalala tanana amin'olona. Tokony tsika marina nke nitopokevitra nanansazy fa hono ahoana aloha no nahatonga ny programa tapitapika iny e. Sendra hitako le numéro tsy misy anarana tao amin'le liste d'appel iny dia nandramako natsona. Mamy dia tafaresaka tao zay. Gaga kely amantsy. Dia avy eo any antso izy. Fa izy ange tena tompon'le hevitra hoe arrosage iny fa tsy zay e. Fa tokony nataontsika mihitsy aloha iny e. Efa vita tsara aloha iny e. Mahatsiaro an'le tsika sindry tamin'ny mbola vao niaraka zany. Fa tsy arovana mampe ohatra amin'ny vola tantely. Tamin'ireny mbola afaka nitondranao tany amin'ny resto. Zany tokoa e. Mbola pata be malalako tamin'ireny. Niasa angamo ela tamin'ireny. Ie, nanana asa aloha fa tsy hoe niasa e. Nanao fimpiana koa tamin'ireny dia nisy aretina namonina anankiray dia tsy maintsy namidy daholo izy rehetra fa sao dia vatika ao faty antoka. Ay ve e. Ary elany efa tsy mba niteny an'izany akory. Ka le surprise koa nge mba mampatsiro ny fiarahana indraindray e. Tsy hoe tery ampahafantarina mialoha daholo ny zavatra rehetra. Fa ambinina amin'ny resaka miopiopio a. Zany? Koa maninona raha tohizantsika tao indray zao zany ka? Tsy problema mihitsy zany ka. Efa afaka manao an'izany tsara ny antsika izao e. Fa ohatra hoe tsy adiny atao fa any ambanivohitra. Tena mety zany inkea. Atsotsika Meli dia anontaniana mikasika ny tanàna any dia hoe raha mety ny anaovana an'izay ihany. Aleo fa rapitso mihitsy izy dia atsoko. Tena velezina ny vidy amin'ny mafana ary mahalala koa. Fa angamba aleo zany antso anazy. Hoentiko amin'izay mantsy ny telefony iny no mikarapitso satria mila mitondra telefona hono ihany le indraindray atsony lehibe tampoka sady indraindray maika. Sady ny ry koa nge efa afaka mividy amin'izay e. Sa hoana? Faly be aletsy a. Mba afaka hiana tsaratsara kokoa ohatriny rehetra ihany sika. Fa andao amin'izay aloha io manatoroka. Andao ary. Fako tondranyity telefony ity fa raha tsy zany tafaresaka izy roa le resaka vary iny a. Fa mba nety any ve ary le fanapaha-kevitro ny amaroatana le vary e. Inona moa tsy mapety an'izany. Ny fotoana kana azy ary zao efa tsy misy tsoniko. Dia raha ngatonga dia atsoko mihitsy izy anamafizako an'ilay izy a. Allô? Vao saika iantso? Saika amin'ny fotsiny aho hoe efa lafindriva ilay izy. Dia alefa son'ity numéro ty ihany a. Dia amin'ny anarako. Misy olana any aminao fa maninona? Lasa daholo ny tafitrano dia nilodana ny sisiny avaratra. Tena raharaha koa zany. Tonga dia ampiasaona ary le vola e. Bediny Linda ahoana. Ngandry ny nanao an'izany fa tsy etraketraky ny natiora zany e. Ao ary fa tsy lazalazaina aminy zany e. Mba sekre atsika zany. Zavatra tsy misy dikan'izany avokoa dia atahorandreo ny Meli. Tsy mba hoe za le manafina zavatra amin'ny Linda. Tena lafo
Mahafinaritra kosa ny fiarahanay telo mahaliana. Zavatra tsikaritry fotsiny dia lekala lindara vao sendra mifanojo amin'ny masoko dia miondrikako. Toy ny mangalatra mijery azy izany fa tratrako. Inona indray ary no tian'oro madama kely, sa hoe inona indray no tiany lalazaina ry mamy? Maninona moa izany e? Mbola olon-tiany fotsiny anie iny. Mazava ho azoko mbola tsy vadiny moa izany. Andera nga atsaoko mihitsy na dia ifampiarahaba fotsiny aza. Allo? Allo, efa ho avy asefa? Ay, oky ary. Ay, tsy any amin'ny intsony ny telefonako. Soa fa tsy tonga dia mipetsipetsy nananany ihany teo. Saika tantara be iny. Dia izay ve ny zavatra komandiany Linda aty e? Aleo izay ka izany tsy dia mba mihinan-kanina be loatra e. Ary izay izany ny sekre amin'ny fahatsaram-bika sy endrika anananao. Aiza koa efa voajanahary io ry mamy fa dia ianao koa manao izay mahamenatra anahy io ko. Ka marina moa izany koa. Misaotra alohan'ilay doka ary fa ny tsy azoko hoe inona moa izany tena anton'izao fanasana ho azy ao. Tsy izany dia ry Linda fa mba tia hitanao fotsiny mba nahafinaritra fotsiny ny feonantsika teny io. Dia tiako averina fa saingo manondro. Tsy tianao nga? Tiako be aloha e. Fa efa hariva be kay tokony andeha amin'izay fa mampiasa saina amin'ny fany io. Matahotra be Linda izany marinako. Masika be angafany. Ilay izy mitebiteby mihitsy tsy tiako ry mamy Lazao fotsiny hoe tafiaraka tamin'ny mamy dia mbola nihinana lasopy kely dia izay e. Eny hitako eo ihany lazaina azy fa na izany izy efa tokony andeha ihany tsika. Ilay maso mba hoaka koa ohatra eo manahirana. Fa angamotsika ry Linda dia manao zavatra tsy mety ka. Mahay miresaka mihitsy ianao sady mahay mampiresaka. Kosy sady tsy ilay voalohany tsy ilay faharoako fa izy roa kia. Andao ary tsika hiala amin'izay misaotra andria aloha izany tamin'ny andro amiko. Ianao no tena isaorana mamy Aza manandry fa amin'ny manaraka raha mbola tindry dia indry io mihitsy no misafidin'ny toerana ionantsika. Ihinana lasopy, ihinana ny azy mbola ray lalana ihany ka tsika manam-pahatonga any amin'ny arebisiko. Tsara ny zatovavy re izany ry lanitro. Sa izany efa potika ka tsy mahitsy izay peti-karatsiny eny amin'ny tsony. Fa tana be koa no nateraky ilay nanaovana soa tamin'ny fandazoka. Dimy fafolo be izao no mitadodika ny laly mamy Oay, eny misy bus velo mamy. Eny ary ry Linda manja kely volana ray izay lasany sako tato amin'ity orinasy ity. Efa manomboka zatra amin'ilay asa na dia misy zava-baovao isan'andro aza no mahasamihafa ny ilain'ny client. Na eo aza nefa izany mamy dia tsy nitsarotra ny manolo ahy rehefa tojolana. Tena milamo. Ahoana le tsy raha fano? Zao lese misy zavatra kely ahitsiko ity fa ohatra misy diso kely ny nanaovan'ny lasoko. Ahoana lese? Ty eto ka. Mety variana kely ngambolana naninona fa ty sifra ty mihitsy mifamatikako. Dia ahoana lese izao? Tsisy mampatahotra ny lahy eo e. Mbola mandalo aty amiko daholo any eo any asan'ny lahy e. Ahitsiko foana io dia vita. Ny amin'ny manaraka fotsiny jereo tsara. Misaotra ny lahy lese tena raharahako iny atsoniny nefa vao eo ny hevitra hoe milamina tsara. Hitako ny hevitra ny arenakolaka ny kala Linda iny raha misirysiry eo. Izay aloha fa mazotoa lahy. Saika loza ngeky Fanan'inona? tany ampiasany na anao faoty Tantara hoe letsy. mamy nahita anazy. Eny tsy maintsy mandalo aminy moa izany ny asako rehetra
anga kosa mbola tsy voafehan'la tsara le asako. Efa saiko voafehako daholo ka efa saiko voafehako daholo ka samy teny an'izany mihitsy ary za fa angamba tamin'le za sendra hitandre nandeha tongotra nandeha niasa iny andray andro iny tamin'iny manty tena tsaroko vizaka be avy tonga tany am-piasana dia mety tsy ampy ny fifantonana. Dia ahoana nefa rany tsy tezitra mamy? Izy aloha tsy tezitra mety ny teo amiko fotsiny dia natorony aho efa hadisona. Hay kosa ela koa efa teneniko tamin'iny hoe mandehana aloha fa ela ihany ny bekirina teoko zao saika alozany aterana. Zay akily tampoka fiara ray ampanina ingany no natonga an'iny ny amin'ny manaraka le tsy ny soroana. Zara ve no tonga aloha sa izy mitary dia tiako ve le toerana ny teneniny sa diso ary no nandraisako azy. Tena miebebo toetra mihitsy elatery mamy le hoe miaraka amina sipa be deabe aloha tsy dia maninona fa le hoe anina manona mihitsy ny rombahana iny no tena akiravoko. Tao ahoany mamelahana amin'ny ratsy aloko fa mifakapanahy efa tsy voatohatra intsony. Ty izy etoko kaizany amanjana le tsaromamy marinako. Mamy manao mamy Linda manahoana ianao sava tsara kia indrindra raha vao mahita andriko. indray ianao Ka marina anie zany inona aloha sotroanao dia alefako ny komandy. ataovy jus naturel re raha mety azafady Azafady ty rerisia cocktail dia jus tinga azafady ataovy anankiroa azafady ty cocktail de jus ty angia azafady anankiroa atao. efa ela nga ianao ny tonga teo mialatsiny aloha fa somary tsara kely ainao ihany fa amin'le ora mahabe embouteillage mihitsy mantsy zao. Tsy tara zany akindrery manjakely fa zany tonga aloha. fa zaho any eo ary mamo misy inona indray matotra be any eo azahy miainanao matotra be koa ary ahy ohatrany azafady aloha tsy maninona ka tsy androko mihitsy azy ahitana anao zany fe zay ary ny laro mamy manaikitra nytrondro marinako za koa any toraka izany le linday te hisotranao amin'ny anaran'ny fano ay fe indrindra moa zany no nataonao tamin'ny herinandro iny zany natoko akery linda sady asa koa any manitsy azy raha misy tsy mety marina aloha ny ianao fa raha olona hafa neny teo amin'ny toeranao dia mety efa voaroaka izy za koa mbola fampitanlemana aloha ka raha tsy hoe teny efa faute grave be angako linda ataontsika izay ampilamina ny fiainana rehefa mbola azo atao zany azondre ina koa ary ny tsy mamy ambarampizany tovariana tapoka be zany any indri io ary aloha ny jus dia sady misotrotsika misotra ka le tendrony teo ny tsy azoko tsara ataontsika foana ho azy andaminana ny olana rehefa mahay mifanaraka sika dia tsy misy tsony zany eo amiko seno ary fano ny tiako resana amin'izany misotra mamy be loatra koa zany fisaorandry zany ka aleo mba zahandray nisotra aloko ina ny soranao azy ao tsy mbola ohatr'izao mihitsy any fiainako mendry fiainana falifaly lalandava ako indrindra moa raha vao mahita nyty endriky le mahafatifaty kely tiako zay ny antony isorako an'le voalohany faharoa manarakaraka indray indrindra vita nampitobotoboka be an'ity kerako ty rehefa miresaka ako manana fitiavana ndre angamba ary linda tsy angamba moa zany fa tena izy mamy sao de tsy mety kosa aloha zany ataonao zany anga moa zany dia fananiko ry linda tonga ho azy zany rehefa eo anatrianako
Eny e, hatramin'izay nahitako anao izay aloha dia tsoriko tanteraka aminao tsy miala eo imasoko eo foana ny endrikako. Misotranao aloha tsy nisorony, ny fahatsoranao no natonga anao nilazan'izany. Nefa fantatrao tsara koa nefa fa misy olona miaraka amiko, ary tsy izy izany olona izany fa namanao ihany. Io no antony ilazako anao hoe diso fetefy sa mifandrenao izany ry mamy ary tsy entinao vinanao mihitsy. Ndray kosa re Linda tsapako tsara ange le situation fa tiako ianao mba omeo re moa na dia sombotsombony ihany amin'ny fitiavanao ke Linda. Angamo izy ty azo atao an'izany ry mamy tsy azo tery ohatran'izany io fitiavana io. Rehefa tsy mety dia aleo tsy lalaovina satria ohatran'ny hafana io aleo tsy miditra mihitsy. Tsy maninona re na dia miara-mahay aminao aza. Aza miteniteny foana mamy aleo hijanona amin'ny fifandraisana tsara nieverako anao ny amintsika. Izay angamba ny teniko fara mikasika an'izany. Tsy maninona raha fa mba eritrerety ihany le izany teniko izany. Tena avy ao am-poko anie izany azotsika lamina daholo na amin'ny fotoana ifampiantsoantsika na amin'ny fotoana ionantsika aza, sady tadio angefa miara-miasa amiko fany mino fa azo alamina tsara izanyko. Voarahiko ary izay aleo fa eritreritra tsara dia atsoka ianao dia mba miangavy aleo za ihany miantso ianao fa tsy ianao akory miantso. Eny ary tadio ry Linda fa manandanja amintsika ty fiainana androany ty tantara-be ho andriko aloha ny nahalalana an'ity mamy ity ka marina tsy fakapana tsy misotra n'izany. Izy aloha raha toetra azo lazaina hoe tsotra ihany fa ny tombony aminy dia ny fananany vola. Raha fitiavana izy no asa izany ka fomba hisotonana ny fijeriko any aminy rehefa fanasana nanomboka tamin'ilay arozaziny ny rahana telo ireny. Nefa raha moa dia nisoro mihitsy ny fitiavany nefa dia lako tsindry mamy fa mbola toka-po ary tsy malala fa tsy tia tsindray ty ihany ino ty mbola mampivanitsindry ty fa tsy tsy mivanitika le tsy afa mieritreritra amin'ny fiainantsika dia mifaly efa alina be ny izao ry malaly maty ry amin'izay fa sao dia tsy tafafo maraina eo ka endry ry malalako dia alanenina amin'ny farany alorika alalinda amin'ny fomba moramorako. Rehefa tsy amaiko ndre dia manasa tanana fa tsy maintsy hampiasa fomba hafako fa mamy indray tsy maintsy mahazo ny tiano tratrariny. Linda way mamy miakara aloha dia ato miresaka dia efa niandrasanao mihitsy zany. Manahoana aloha ianao bonjour azafady. Nandrasako teto mihitsy satria ny andro ny antsonao aina tao aorianany fionantsika farany fa dia tony ny andro andrasakako. Indray ianao ka marina moa zaniko ny sitraponao no nandrasako fa tsy androko tsony sady angamba ianao mety tsy te eo amiko tsony. Aiza kosa mory mamy samy olon-dehibe ny resaka kosa tsikako sady zavatra matotra be izany. Ka efa nieritreretinao ary ve mifangataham-piaraka aminao dia ahoana valy teninao? Tsy efa manoatra ary mamy fa ahoana sady efa manana ny olona tiako koa ary averiko fa tsy izy olo tiako fa ny namanao ihany ohatra ny rahalanao ozy izy ianao. Izay ny antony mety eza kosa ianao eo amin'ny toerako dia tsy mba misy fony tempo akory ve any aminao andry Linda? Misy dia misy tokoa fa saingy mbola le fony tempo fitiavana madio amin'ny mahanamanao amin'ny fany. So dia no hita amin'ny fany kosa raha ny mampatahotra anao na ny ahafantarany fiarahantsika. Tsy zandry mamy aza tarihanao ampifandrafy anareo roalahary tsy ho vita ny saiko akory ary izany tsy ho tsara ho amin'ny fanahiko ary tsy ho zaka amin'ny vatako. Eny raha ny fahalalako anareo anio mbola tsy vita ninonino nareo ka tsy azoko hoe inona ny tena mampatahotra andry.
tsy mbola tena nitsinao a ny fitiavako romamy a tsy voafatotro ny fombafomba zany a ny ao anatin'ny fo matsapan'izany tena tiako fano ary aleo ny fitiavanay iainanay mangina ka fitiavana koa ny manesika ikery mba azo anory linday tsy haiko hoe mba tsapanao koa ary ve fa zany misy kosa ny anjary tadio zay tsy zany anjaranao fa angamba fa anoany angamba ny anjaranao mbola ho avy vita angamba zay nresantsika romamy a velomy ny fiara dia andao andeha dia avelao a iary akaiky ny station ery eny ary atao ahoana moa raha zay mivaly tenonoko fa manana ny teniko farany koa ary ahy indraindray tsy mifo ihany no mity fa ny saina koa tokony hafantatry izay ho tiavinako voaraiko ary zay fa velomy ianao e dia tena nandahatra fara mihitsy zany le kala ratsiniko neveriko fa naiko moramora nefa raha nahitako mifetsika hatramin'ny voalohany reniko tena mifankatia be mihitsy zany izy roa reny raha arak'izany filazany zay hita zaniko tsy nataita azy mihitsy zay rehetra nataoko izay mifakaiza moa nefa zasy raha fany efa nitairinao foka ry Linda ka tsy hamelako ianao fa nga efa ny sakafo ny malalako nefa eny ambony fandriana sahady mbola tsy mihinana ka fa to maizina be mihitsy ny volondrafa mbola nanao briefing kely ny patron rehefa ndrava dia nanararotrana ny amin'ny torapony teo daholo ny mpiasa rehetra dia tsy mba niantso akory indriny lazan'izany miala tsy ny alesy a tsy tao an-tsaiko mihitsy zany fa variana tamin'izay olako izay a dia tsy tafa antso ohatr'izay indriny mba nitsenaiko dia mba namorona programa alindalina tanitsika manaraka izany chéri a aza domina ntsony amin'ny manaraka ny antso rehefa taorafodiny ohatr'izao ka tena mampieritreritra za taty sady tsy nisy fahana akory afaka nanontaniana indry eny lesy a ao fa tsy amerina fanondroany an'izay tsony ahy e andao isakafo ary sady mila mandeha maraina nge za rapitso e tsy asa mantsy raha mamy manomboka raha afaka pitso dia ametrapetraka ny asa rehetra amiko izy dia efa voafehan'la tsara ve nefa zany voalaza indry efa tsy misy problema ntsony tena marina raha tsy mety mihitsy ny saiko toa azo ny zavatra amin'le kala lindalinda iny atiako marina raha tsy misy fotoana tsy andehana ny saiko any amin'ny mihitsiko raha amin'izao fotoana tsy zako izao angamba nitafiaraka izay asa fotsiny ny paradisa ny tsy hitako angambako andeha alorangatsona tena misonona fotsiny fa tsy misy mpandray anie izy zany ao averiko indray mandeha oay lasa tapaka ho azy indray arako dia tena tsy hitanao ary very Linda sa fanahinino tsy raisina mampisoa dia mipetrahanao mesefanana misaotra tompoka tsy ho lava resaka angamba e matoa nandray anao isan'ny mpiasa ato a dia naimany atokisako izy ary izay lazainy a dia tsy asiako fisalasalana mihitsy kanefa raha ny hitako izao dia nao tindray no nivadipitokisana azy ho an'ny orinasa rehefa navela hiasa riry teto tsy azoko tompoko ny tiany lazaina izao ary asehoko anao fotsiny ny asa vitanao tsy mila fanazavana fa mivaliny nataonao nandraso io hitanao io tsy marina tompoko tena tsy marina io ka tsy misy zavatra extra ohatran'io soratako teo tompoko ka inao kany tsy mijery daty akory rehefa miasa tamin'ny fotoana tsy mbola niasamy monsieur mamy angeno nitrangana io zavatra io e ka tsy nanao an'io monsieur le directeur maninona no ampidiranao zavatra tsy ilain'ny orinasa akory ny vola mivoaka ny orinasa mangalatra ianao tsy nanao an'izany tompoko fa iza zany nanao an'io monsieur fana somian'izy eo ambany io anay io tompoko fa
sao dia tokony atsonary misy ma mitopoka anatanazavana io a tsy mila fanazavana tsony a misy ovano a zao itso dia fampialalana ny tena marina andray fipetra rehetra azao mahazo mandeha anao mifona re monsieur le directeur tsy manao an'io re zahay marina re milela-paladio re tompoko aty tamin'ny mora no misy gadra no ny zavatra tsy nataoko akory izy reno ambadiko zao hoe tsy tongatonga foana mantsy zao fa misy antony izay tsy azoko finanana akory sao dia tsy vetefary tokony lahatra ao a sao dia tsy zany tokony miaran'izao zavatra mitrango izao an'le diamond iny efa lasany le milaza ho tomponka miala tsiny le tsy raha mamy fa zay le fiainana aza manahy ela fa araka le fiteny zay dia hiaraka hitondra manta sy ny masaka tsika ary koa hifampitondra mavesatrako tsy avelako rerena fa aza matahotra natsikenzay kosa rangaza ho a fiainanay vao nanomboka namiratra iny ve dia nysembanyndrahoana sahady tafiotra mihitsy aza sy rariny ka mila kivy amin'ny fiainako mbola aizy ty fotoana maro olany mifano any am-ponja fa nahoana loatra re fano a arisa koa zany mamy manjina rery linda oka moa zay tena tsy naponjiko ro mamy a sady menatra anao a fa manino de menatra ay fa namonjy anay ianao nefa dia mifady anay fatok'isanao anay zay le fiainany fikasana tsara no ohatsainao fa matetika dia sendrany tsy apozina fonako ao mitrakay aza mitany ondrika eo ndre ty fafaony ty ny ramaso ka mafinilesy sofa nisy andra nampaherina dia teo asy reny oka kia amin'ny fiainana ne mitoy fony mila tsy ho vitako tsony miaina ka marina mitady leo miady rery a ray aman-dreniko vao tsy elakory ny lasa dia zao fano tsy aza manao an'izany reo aza mora kivy mihitsy aloha sady mbola tsy maty zany angizy efa mitovy an'izany ry mamy a efa tontolo hafa mihitsy zao misy anay tsy vitako tsy miaina marina linda tsy misy an'izany ho za mbola eto foana ary tsy manary andrizany misaotra letsy roatra mahita labery zany aretsy aleo ranga aporisia nisotro an'ity dia eo ny ararotina toizana ny dinika ary amin'ny mahoatra ny rahalahako amin'ny fano na inona na inona nataony dia mamela azy fonako tena tsara falahy lahy resy ry mamy a fa maninona aloha raha sady misotro an'iretsika no miresaka ary linda tsy maninona ka netoko amin'ny fitany ampiasana mihitsy mansy reto mba hanadonoko ny sorisoritsaiko fa miratory zakako mihitsy ninana ny trondro letsy andeha raha ikoka amin'ny fiainam-boavory linda malala nanina reny firyandro nao tsy tonga namangy mbola sahirana kely alesy fano a mbola tany ambanivohatra ny karakara an'le anjara varitany sitranay dia nanao tsy salama kely koa avy tany zary nge zao mbola reposo makaty zao zany ve aky zany ny antony tsy nahatongavako taty fa efa tsy dia maninona zao ka ianao manahoana zao sisy ka sitraponao koa ny zao sady konokoninao rery amin'ny foana ny zavatra ataonao
Andray Linda, ianao koa ve dia anisan'ireo tsy mino anary Linda? Tsy mahatokony zavatra vazaiko. Efa hoe tsy meloka ho aza. Na ihany anako amin'izay tianao ataoko azy zany, tsy nanao an'iny asa ratsy iny aho. Zavatra endrikendrika sy fanosorana maloto fotsiny iny. Tsy nanao fa sarotra be ilay zava-misy. Tsy misy afa-tsy ianao ny asa tao. Dia izandray ary izany ny ayahiana ankoatranao. Ao aminareo ianao ny laza fa milamina tsara daholo ny mpiasa. Tsy misy olana eo amin'ny samy mpiasa. Ka izany koa angamba hita mibaribary any amin'ny tarehan'ny tsirairay ka. Fa mahagaga mihitsy any ilay izy. Avadika ary ny resaka. Fa izy izao nefa namangy anao taty marina. Nananiza moa ary Linda. I mamy dia ianao zao nefa tonga teo. Ay, efa zao aloha misy rifano dia aleo zakaina na mafy azy. Hoy Ry malalako, manganoano ny masony. Dia hitomany nefa ilay tokony hampahery aho dia tsahany alatsaka ny ranomaso. Izy amin'io lasa tsy mahavateny izany. Ilay fifampiatsony atr'izay aza atao lasa miova. Tena atao lasa olona hafa mihitsy amin'ny fiverako azy izany ka. Eny tsy maintsy izay no hiako. Za angamba ary fa mety ho tonga matetika manganao ety intsony fa meliny mifandimby amiko araka ilay nolazaiko anao teo dia avy tany amin'ny dokotera io. Fa manino ndry Nitsinjo ny zanantsika ary fano ahoana hoe Linda bevoka ve ianao? Zany anfaliako akipo tsy ny masoandro ririny miposaka fa takondrao dia tsy mba afaka anio anelanao akory efa no atonana andry. Tsy maneno ny zandro fano atao fotsiny izay ahasalamanao. Za kosa hitandrina ny tenako mba ho salama tsara ho sombinaitsika io. Mely koa eo afaka nampy amin'ny raharaha trano sy mirakiraka rehetra. Eny araka atao izay ampilamina ny fiainanareo Za koa ezaka ny anatanjatsaina dia mafy amiko azy zao. Izay fa maheriza fano Misaotra kely Linda. Lazarina kiary Linda. Na tsy manana afa-tsy mirenga izany. Tandremy tsara ny zanantsika. Aza manahy ianao. Velomy. Velomy. Ary mba nirava-loha indray ndry androany rehefa tsy misy moa ny olona ina ny andrasany eo aky. Moa izany izy io dia tsy misy ora raikitra izany ny firavanareo. Misy fa tsy dia voaraka loatra ka. Tato ato saika nirava-lolo foana sady amin'ity kibo ity koa ki dia tsy afaka hoe hijanona ela be antsony fa mangataka mody Ay kosa. Za mody aloha izany ane ka sasakadiny alohan'ny ora mahazatra ihany Efa ora tongavana aty an-trano ary izany ko efa hita ny any izany. Fa hono nanahoana aloha fano any akia. Izy aho ohatra mahazatra ihany kia miresaka tsara dia tampotampoka eo dia latsatra ny maso indray. Ka izay mihitsy ny sy tantoko indrindra moa amin'ilay zabe voko ity. Sainy tsy dia akanesako any. Fa mila makany andro ina izany aza. Sapakotrany hoe mila ampaherezina be izany kia izy na ny fahitany andry aza manampy azy atrika ny fiainany misy. Za nge tsy milaza hoe tsy ho antsony fa mila matanjaka tsara fotsiny rehefa teo any. Mety izany ka onsany eky izy mahita azy indraindray hita hoe tena kikisany alahelo izy ny adi-tsaina. Asa mizaka mahita hoe mety valifaty koa angamba izao mety izany no mampiana azy isan'andro ao io. Tsy ferana mihitsy aky izany mafisy foana aminy no tokony hitandrema amin'ny fahasalamany dia izay. Isa aky izany ndana jerevy Za ihany ry Linda. Ay ve mamy mandrosoa manahoana ianao? Salama kia. Ndrisy ty zazy ty manahoana ka dia izy koa manahoana. Salama izay ka. Izy ny zandriko ry mamy izy kosa nama mifandro melia. Mifaly mafantatra tompoko. Atovy mamy fotsiny aky dia vita. Sady miara-miasa amin'ny fanaka izy miara-miasa moa izany ny tena masiny. Dia faly mifankafantatra izany tsikako. Mba natsiaro dia mitsidika kely Linda. Somary sahirakirana teo aloha teo no ny asa dia tsy dia mba afaka mandalo
indre ihany manko fa nylozatsakaizako. Tena namana ianao ry mamy Fa tsy haiko hoe inona no nahazo an'le rika nahatonga azy nanao an'ireny zavatra mamofady nampigatra azy ireny moa e. Sady amin'izay amin'ny fotoana tsy nateo ako. Tena gaga mihitsy any amin'ny zava-miseho fa rehefa mba afaka rehinao dia mba tsy tiako ihany izy. Ezaka ihany ary Linda, fa tsy manome toky akory tena sahirana mihitsy izao ny eo ampiasana satria mbola tsy misy solo ny faniko. Lasa zany manenjika manao ny asany, akoatra nefa andraikitra tanako hatramin'izayko. Fa ampahereza foana le ry. Tsy maninona izany ataonay tonga any izany. Izany nge tsy dia nakantsony koa tatoato no tia zamavesatra ity Meli matetika makany. Dia ataovy tonga any aky izany afatra izany ry Meli. Ty mba anjara kely anampinampiana ny hividana sakafo sy ny firay ivezivezenareo ko. Mamy sao dia mba be dia be kosa lesy ty Linda, raiso ireny fa mbola ho lavitra ny eny lalany, mbola ho ela ny fainiko. Lazao ihany ary rehefa misy ilana fanampiana. Eny ary misaotra be dia be foana letsy. Izay angamba aloha fa angatadalana kely amin'izay ary reto indre ihany ny alavitra ny any aminaiko. Tsy jany sakafo akory ve? Efa masaka ane. Ndanaki karakara malaky ny sakafo Oka re zao ry Linda. Aleo zokony ny ao aoriana ve sady mbola be no sisy Aleo modely be amin'ity indray mitoraka ity fa tsy hay ny afitsoko ty olona vovo amin'ny tantara tiako. Andeha fa velominareo Velomina Inza tena misono mba afo izany ra olona tena tsara fanabe mihitsy. Asa hoe ohatrinona zao hoe ny volabe ny meny any zokinay eny dia izay fotsiny ihany ve izany nalehany taty? Eny tena mahafinaritra aloha raha ohatr' izany ny mpinamany mihoatra no reny mpiray tapo reny. Eritaona gatsoka andrano nidirako teto amin'ity fontsy ity. Isaorako ny tombo fa mbola nomeny fahasalamana hatramin'izao ny ankapobeny ary tsy dia misy ny olana. Nanampy akoa ny ezahako nanatanjasaina nanambony moralina foana. Tsy maintsy mbola ho vity ity. Izay foana ny tao an-tsaiko. Efa ho telo volana no ny zanakasy Linda izao. Linda, efa ela mihitsy indriny tsy hitako milemo no manatra ny sakafoko matetika ato. Tsy hitako moa izany fa ny mpiandry vavahady milaza an'izany Ny famangina indray dia manao fangatana manokana amin'ny tompona andraikitra. Rehefa misy mahatsara aloha lary fany dia efa tsara izay mba handosona ny fiheveran'ny zalahy hoe efa fasana voalohany aty. Zay efa tonga ny mpananja. Manao ny fano. Manao ny Meli, vao nieritreritra anao mihitsy Ay lasa mpaminany Aizako hoe mba mahatsiaro aty manao nareo any, manao ny Linda dia ny zaza dia maninona hono tsy mankaty mihitsy izy hoe salamalama daholo ry zareo ka ny zaza indraindray ohatra no misy fotoana sy mitsaha mitomany izany tsy hay hoe inona ny antony. Fa maninona kely Meli? Tena tsy haiko loatra ry fanoko fa efa nentina tany amin'ny dokotera foana fa tsy mety mihitsy n'ilay izy. Te ahitan'ilay ry mihitsy ahy izany mba tesito otranazy. Ty aleo asehoko anao sarany te sarany raha jery ianao ndry ty izy dia reny mihitsy fa somary maizimaizina ve le sary sa? Io koa azo fa hita fa somary mangamanga le zaza angamba. Hotazomiko aty ty sary ty dia akorizay inona koa ny vavao ry Meli mahereza trano ny ianao dia aza dia miasa saina be amin'ny zareo fa atao foana izay asalamanao. Rehefa afaka ondry zareo dia mamangety fiany izay ny hafany. Ndry sotra hoany aky efa miezaka be mihitsy matoa mbola ohatr'izao manantena ny ahita tava azy no hoe fa malahelo be azy fa indray aloha dia sorako manokana mihitsy amin'ny foko manontolo
marina tsotra indrindray ny tena vadiko, misahirana amiko, misahirana ny aminay, ny amin'ny zazakely koa aza zany zao. Tena be ny ataondrianay ka. Ny vadiny zoko izany koa anie hono ohatrany zoky ihany e. Tsy manina nge zanatry fany hoe ianao koa ary mba nanampy akoho tamin'ilay zatojolana iny ko. Oviana koa zany? Ka le resaka volana vary tany an-tanàna iny re a. Ilay nanamboarana tafo? Ie, iny mihitsy. Fa tsy tafo izany anie nolako tamin'iny fa tena zavatra ngeza be mihitsy e. Tena mety ny akina amin'ny fiainako ra manontolo mihitsy arany. Fa avy elo amin'ny fotoana manatraka dia miresaka an'izay problème izay tsika. Eny ary dia tsy reraka ve ianao io aloha amin'ny mivezivezy aty e. Sady mitombo izao ny korsa ataondry. Ka milamina tsara mihitsy ary. Alamina tsara moa izany e. Sady rehefa sendra le monsieur mamy mandalo ao an-trano iny ary dia tena tsy mivoaka metsena mihitsy aloha satria ry zareo mandeha metsena any linda sizy. Tsara kosa izany aloha e. Fa monsieur mamy moa ilay hoe namanareo zoky? Ie, fa maninona? Mba fanontaniana nitikitika fotsiny. Fa isakinina moa monsieur mamy zany mamangy anareo ao e. Matetetika ihany fa rehefa avy miasa foana angamba ireny ora tongavany any an-trano ireny dia sapotsy koa indraindray. I mamy moa zany dia manana fotoana ihany fa dia tsy te ahitana intsony ina izao tia mampisento amin'ny fany eo ka. Le mamy iny ane ka indray mandeha ihany tonga namangy anaty aty e. Nalahelo izy niresaka tamiko tamin'izay ary niteraka famalina sy atezerina taminy mihitsy azy zany no ny farany. Angamba le fahatsopana tena natamiko ny antony. Nefa ny zaka fantany tsara e. Tsy navita ny lazaina hoeloko iny mihitsy dia tsy niverina tsony izy aorinan'izay. Fa ny magaga dia izy mahavita an'izany amin'ny lindasinareo. Ianao koa ary nge tsarony foana e. Ny fanasitava aminao mihitsy izany no sy tianiko. Asa hoe inona ary ny antony? Ahoana ny lazany fa mahatsiaro foana izy. Ka manome vola linda foana anie izy hanampiana ny sakafo sy ny fire andehanana aty e. Ay ve, tena tsy azoko mihitsy izany. Raha tizitra sy malahelo vokatry ny nataoko fa izy dia tokony hivitanao an'izany fanampinanareo izany. Ka noho ny finamananareo kosa ko? Asa Rirmely, tena misy zavatra manomboka manjavozavo amin'ny saiko Rirmely Aza miasa saina be ry fano sao dia tsy ahasalamanao aty eo izany Zao Rirmely zasindre fa nifampizara tsy ambara teo ihany ka zao. Mba hangataka servisy amin'ny kely Ie, hoe ahoana? Fa mijanonao antsika irery ihany izany ary tsy atao hisy atsikaritra. Tsy manina fa ataoko izay azoko atao hanampiana anao ry fano raha toa ka mbola vitako Zao ary Ie. Vao fanombohany ity. Ary ao maso ny fifandraisany mamy amin'ny Linda. Izay aloha no tiako ataondry voalohany. Ay ve izany vitako izay fano lazaiko anao eo ny vaovao rehefa misy. Izay fa efa miantso ny mpandro varavarana Veloma fano. Veloma. Inona ary mahelandry Linda ao amin'ny dokotera ao? Efa ho atsasakadiny izay. Iny fa nivoaka ka. Ohatray, fa toa miazakazaka ary. Melia. Fa inona ke tia mahataitaitra be andry ohatran'io ary aiza ny zaza? Ka mila raha maika mehona izy tsy hitako izay hevitra. Mitony tsara aloha ndry dia tantara ho amiko aingany Ay, mazava amin'izay izany ny olana. Za aloha izany ankehitriny tsy maintsy mandalo any am-piasana indray aloha. Tsy maintsy hanapaka tsy asa tsinona. Nga tsy afaka mba hiangaviana ny telefona angakiny ihany Tsy nge karazana tena urgent mihitsy Izay tokoa angamba ny atao aleo aloha andeha hividy crédit ary dia hiantso vetivety fa andrasandreo eo ihany sao dia misy ilanatsika Meo aty hoe iny taratasiny Ty ary. Iza moa izany ny tokony afaka amin'ny rahan'ity zazy ity Ny ray aman-dreniny izao ny tokony hisy raha mitovy sokajy aminy. Dia ahoana? Linda ve? Izy ary tia mbola tsy dia salama tsarako. Milamina kiny tany
ataovy izay asalaman'ny zaza aloha izy ry zareo fa alaminy ao ampiasana. Mijery an'ity ho azy za dia ngamba nandriana efano a izay ihany no manana io sokajin-draha io e. Zany anky izao tsy mety amin'izany mihitsy e, mbola tsy tena salama tsara sa ndeha ho any any a? Hitako mihitsy aloha izay e, raha tsy izany ange izany dia tsy maintsy fanodadana izany e. Dia afaka ataovy anky izany. Rehefa mazava tsara ve keny taratasy ilainy tsy mba ho jereny ihany a? Vonjy-aina nety ry nindahy e, sady zaza tsy mana-tsiny io. Asa zao izay mahazo amin'ny fanoka maheno an'izao a. Nefa tsy maintsy ndry mihitsy izao no milaza an'izany aminy, tsy maintsy makany ndry. Hono aky sao dia mbola elo izany mpitsopisona taratasy ilaina amin'ny famoahana amin'ny fano hoe hanome raha izany. Le mpiasana anontaniako teo mantsy nilaza fa na tsy mitovy amin'ny sokajin-draha ilaina aza ne ozy izy nen'le olona mahamendra dia efa mety ampiasainy eo amin'le fitahirizan-draha dia soloiny izay manome fotsiny. Tsy tia ampilaza amin'ny fano izany ndry. Aleo aky mamina tsy honaingana dia asiana manome raha. Ndry ihany io moko. Ihany fa afaka nanome raha mamy voatsaby ihany ny zanako. Aretina mbola tsy nisy teto Madagasikara loatra mantsy tia mahazo ny zanako ty. Tompo, fa dia inona loatra re ty ampisakanao aty? Tsy reny ty izy. Mbola kely io dia efa hitsatosa toan'ireny fanjaitra isan-karazany ireny. Mandeha anake indray moa dia aloha makaina dia atsokotra efa tokony akaty. Jereo nge indray fa tena reraka be mihitsy amin'ny masondry e. Nana dia matotra tsara mihitsy a. Ay, na otesa ngekiza aizaka izy toromaso azoko amin'izao. Tereo kipy mihitsy kiny masondry dia aza mampiasa saina be loatra. Mila makaina ndry. Sady raha manino eo koa indry dia aiza tsony izany no asiako ny tenako e. Mba mila manana hery-saina ihany akindry a. Ndana mokia. Marina kindry a. Eny andeha ary ahy e. Fitahinjana arikolo ny an'ity zazy ty e. Efa le kitapon-draha farany tao sy nanavotana azy dia efa saika andeha amina fety koa mamy. Marina tsy raha manambitana ny tokony ho anaran'ity zazy ty marina. Ty izao le taratasy nanomezany mamy raha azy. A plus Rasy hoe jereko koa le sokajin-draha manambitana kely. Ary tena mitovy a. Ary tena hafahafa ty tantara ty ry Melia. Mety misy sy mazava ao. Dia izany ny vaovao sy fano a. Ay, very miriny sy azany e. Hitako any tsy mahazo aina mihitsy taty. Efa andalana ny akaty mihitsy izay fa nahita an'izay hevitra izay izy a. Kanjo moa nety le izy dia izay e. Keza izany so le zaza mbola ny hopitaly. Ie, dia tsy mety mody mihitsy Linda ratsy ny dokotera no manery azy. Tena mitady ho kivy mihitsy azany Melia. Inareny ataoko hoe ho teneniko amin'ny fanaro ve le resaka sokajin-draha sa olona re. Ary mamy ahoana ny fitsiny? Izy indray aloha tato ato ohatran'ny tsy dia nakany an-trano fa milaza ho biasa be izay fa ahoana? Misy tindreo tenenina nga? Ka sendra hitako aneo a le taratasy nakany mamy raha dia ahaiko ny sokajin-drahany e. Mitovy amin'le zaza samy plus ngery fano e. Ahoana hoe Melia? Zany hoa samy plus le izy tonga dia nety tamin'le zaza mihitsy. Zay ary le zavatra somary hafahafa fa mitombo isa ihany a. Tena misaotra andre Melia. Ahoana ry fano? Efa nisy fotoana ve mamy tratralina tao an-trano dia natory tao. Azo indray angamba ny diako lazaina. Hatreto aloha tena mbola tsy nisy an'izay mihitsy e. Za koa madala. Raha angalatra ve izy dia ampiomana. Miaya izany fano hoe mety miaraka izany mamy sy Linda. Tena izay indrindra manana an'izany aiazany ary Melia.
tsoroko aminao aloha fa hatramin'ny fotoana nahitako amin'ny monsieur Mamy iny dia izaho mihitsy ny tao an'eritreritro. Ay, dia ary mba hampio aho dia hodisotsika izany eritreritro izany. Ilazako vaovao foana ianao fa aza matahotra e. Izay aloha fa efa lera e. Dia mampamangy any dia aza manovanova fihetsika mihitsy indry a. Velominy anie. Velomo. Dia sanatry very Linda. Efa mety misy client mihitsy tato ato izay. Rehefa mihina nefa ny client dia mihena koa ny vola miditra aty am-paosy. Izaho vao tena tsapa hoe mila olona roa mamelona tokantrano ka. Efa vavaroa koa manko ny mihinana. Telo moa izany miampy amin'ny Eli e. Marina raha mila hoarako tsony. Ny mambana nampinampy koa ty ela be ny tsy hita sady tsy re. Tamin'ilay nanome raha iny izao ny hita farany. Tena ilana hevitra ity fa mitady tsy ho vita. Manenina moa raha andramana kanisana ny ampiasana ny any mamy. Tsy hafahafa minga patron ve nefa. Manenina moa. Andia izay ny ataoka. Malosa anao. Eny tompoko. Inona ny azoko ataona izay madama sa mademoiselle? Tena tsy tadidin'ilay rangahy ary ve asa mody manany ihany. Ndehibe ohatran'izao koa ve dia havitanany ihany nefa. Madama tompoko, saika mba hitady amin'ny monsieur Mamy azafady. Monsieur Mamy? Izy hoe tsato fa mbola nandehananao missionko. Ay, dia mbola ho ela ve sa? Anka, arakaraka ny vokatry ny any. Fa inona moa izany ianao raha tsy mahadiso azafady? Tsinonay aka, namany fotsiny efa mba misy lako azy. Nga tsy manana ny numéro ny telefônina ianao? Misy aty fa izany hoe tsy mahazo azy mihitsy izay nahatonga nakaty. Ny trano manko tsy hitako. Andasoary fa omeko numéro afaka azahoana azy ianao. Aza matahotra. Ndaso ijely mba hafahafa koa ty rangahy ty foniditra aloha dia efa tsy mimpimaso izy nandinika. Azafady nampiandrika ela anao madama. Fa any amin'ilay agenda-ko any an-trano iny izao misy an'ilay numéro e. Raha tsy maika loatra ianao dia afaka hoe miaraka mandeha makantsika dia meko anao ilay izy. Mbola tsy dia maika loatra nge fa afaka miverina manaraka raha toa ka. Efa irava koa ny izaho e. Sady tsy dia lavitra eto koa ny misy an-tranoko e. Ndao rangahy raha nany amin'izay misy azy any iny sady manenina koa moa raha atao izay anatana ny tsirangahy efa taratara be ty e. Mba portefeuille anankiray tamika tsy azo voditra ty izay ilay fikendry vavy eo ampiasana. Numéro mamy fotsiny tsy adonona makazy. Andao ary mademoiselle? Mademoiselle Liza moa? Atao fotsiny hoe Eva. Andao ary Eva. Kamera ry izao. Isaka ny zoro-trano. Taiza moa izany ilay Brown fa. Ity ny Brown monsieur Mamy ty e. Ty andalovantsika ty. Izy moa izany tsy eto fa dia sokafaka ihany ny Brown rehetra mba hitirany rivotra tsy hasimba an'ilay entana. Ary fitaovana mihitsy any ato aminareo izany e. Izay moa no asany ary madama kely evako. Allô? Allô? Mamy? Linda, ça va ianao? Manahoana ny zaza? Manina ny ela be tsy hita? Tsy izany eky fa mbola tena miasa be ako. Fa ahoana nazahoanao an'ity numéro ity ka? Ahoanao inona izay nazahoako anazy? Mba afaka manampy ve ianao mamy fa tena sahirana indrindra tao aorian'ilay nidiran'ny zanako hôpitaly iny? Mampalahelo izany aky a. Zaho aloha somary sahirana kely sady aty alavitra be atyko. Fa misy numéro omeko andia dia izy mety mahafahany olona andreko. Aza mihafahafa mihitsy Izany very mamy? Eno ako. Izay fomba firesak'izay ilay resaka ho ampiasana Ka ahoana mety amin'ity sady mandaha mabe izany any akaikaikinareo any amiko. Alefa SMS amiko ary. Oky aky Linda. Rehefa tonga ianao dia mba atsoy Eny ary.
kely sisa le tsarifano a miandra ny voalohan'ny taona io ala dia manantena ny fampianana ny sazy misaotra ny tompo fa mbola ohatr' izao salama tsara ny vatana ny saina ambony tsara hiarika ny fiainam-bavainy ambonin'ny tany ny fanahana ian'Andriamanitra na alalan'ny baiboly ny fiompiana izay efa navelona taloha ihany mbola tena voafeky tsara n'izao io ny lofosako tsy asaasa amin'olona izany tsony aho iza moa no iny fa ny namanao izay noheverinao rahalahanao izao no navita nandefinanao ivo tsy hamaly faty aho fa aleo todian'ny ataonao ihany mazava be ny fihetsika lary mamy nanampitamby an'ny Linda Fano mely mahafinaritra Fano koa inona koa ary tia mahafalifaly anao eo tsika voalohany a mahita andry dia ny faharoa efa kely sisisaina ny tanana sisa dia ho vita ny sazoko raha sitrapon'ny ao ambony kosa tsara be zany a za koa raha tena mifaly be mihitsy miaraka aminao ko inona vaovao any aky lasa ny asalina ho alindary Fano a fa tsy atoandro tsony ay ye dia ahoana le zazara manambitany Fano koa zany efa manomboka zatra ka sady efa tafaraiko pobe amin'ny tatinga tsara kosa zaniko ary imamy zao viana nandalo farany tao teny efa ela be a tamin'ilay izy nanomera iny izy zao hitako farantany sady izay koa nitantarain'ny Linda tena tsy hita mihitsy zany le ry a sa nandeha mission mety izay ngambe fa tia koa ny anankiray hoe ahoana ke lasa be vola be nge Linda angamba ny tombo be ngamba ny karamany zany a tsy vao maika ary ve tsara zany sady ny miasa alina koa nge mitombo avy roa eny ny karamy fa tsy janona ela ngamba ary Fano fa miandry Linda vao andeha hiasa tsy maninona ke zany a mely a ahoana Fano oka aloha zao ka aza lazaina hoe efa ivoaka eny ary Fano a sy miantso mihitsy andro any nga direktera ao ny vatany tsy afaka mikofoka mihitsy le voay be na mamimamy lasa nanao vanilina ny sava ony mamy koa ty mba tenaina mbola nanery ohatry ny mianana any any dia ahoana zany ataondriry misy Linda sy maintsy iodina eny an-dalambe eny any zany androaniko aleo mitady vola ihany dia angonina fa ohatry ny rano ny fahalana iny zany ny rivotra ty ivelany Fano a vita ihany lahy mila rozena lesy zany a tsy misotro tokatsony a olom-baovao azaho tsy tony tamin'ny taona lasa andeha fotsiny aloha mba hitokodina any amin'ny vilany jery ny fiovana sady mba manana vola kely aty atao vatsy alao aty ny andeha aty mba maro olona mangina mihitsy izy zany zany raha mba misy tamingan'olona mihitsy tiako izay misy ka mambanona ngambotony na ny fiantsony azafahafa be izy amin'io sady manao kasikety ny manao kasibosy amin'ny andro alina andeho anatonana ihany dia lazaina ny vola rehefa mazaka prive tsoraketiny tonga dia mety tilesa raha fana raikitra tsy aky teniteny fa manaraka fotsiny ary mba tonga aloha indraindry izany androany rehefa vitsy fe moa ky client tsy aleo moa dormelia fa nga mbola tsy misy ora raikitra fona ohatrany taloha ihany ry mifanaraka zany zay rehefa vitsivitsy ohatriny io ny olona dia mifandimby mandeha mody aloha
endry tsara ny zanak'indry tato endrika efa zatra koa ny ake izy izy angendraindray ka tsapako fa eny amindry ary ny tena tiany kokoa no ny aty aniko mba manana nendroa izy zany akia rehefa mbola tsy eo ihany ny dadany andeha andro kely amin'izay angamba kely o za ty atsory iza koa sany mandondona amin'ity andro mbola sy mampisambyzany izao za ihany ry Melia fany marina tonga teny sakambiny a marina teny roany manao indry fa izy Linda mbola ao amin'ny dosy izy za koa zao tokony ho any amin'ny dosy aloha andrasa aloha alaiko ny akanjo isoloanao ndrasy dia andrasa eo tena niova be marina to lasa misy fitaovana be dehibe lasa misy fanaka lafo vidy lasa be karama be mihitsy zany Linda reto ary ny akanjo isoloanao fa izy zandresandry izany ry Meli efa taitra angano zanaky fano torany ry Melia okizao ny tanany ao fananina koa zoky vao nahita anahy izy dia zara raha natonina ny anarako fano tingenao za ty ry Linda mbola nofo sy rà na dia somary nienahena kely aza sao dia andeha andro kely aloha ianao ry fano dia avy eo mikorana be tsika vetivety fotsiny ary fananina koa ndry teo ry zoky ohatra manonofy akia sady menatra ny fiainako ina koa zao no mamenatra andry eo mba tsy enao ankafaliana ki izy efa lahelo sy zala ny aky izay miaina ny lavitra tsika izay marina ny andry ary tena izy mihitsy kely miaraka tamiko androany iny fa tsy fantatro ndray inona ry za ny fiainako izany ino aloha fa tsy fantany ahy afeniko lavitra tsy ho hitany reto akanjo nanaovako androany reny izay ny fiainana tato ry fano isorana ny ao amboniny mbola natafaona atsika eto indray dia tena misaotra manokana amin'ny Meli koa aloha za satria tena be no nataondry anahy tena be ny vitandry taminay tsy misy fisaorana re Melia aleo aky ny postandry mba ampiasain'ny fano sahoaka ihany aleo fa ty anankiray ty nomeko azy mbola ataoko inona moa zany telefonina izany zao io indray fano sy le tsy fitiavan'ny telefonina so mba hitsenanao ako tsy maninona ty ary ty ampiasainao le pisinao iny ihany ny atao ao misaotra Linda efa napetraka eo amin'ny fitoeran'ireo ihany koa volivitanina sakafo antany eo amin'ny fano zay sakafo mba tena azo azony dia izay vidiny ary Melia eny akia ny sakafo tena tiako indrindra ihany mbola tiako Linda lasa biso zaza fa ny olo tiako ny mety iova masto Linda Melia avy aby io andefa n'ity telefoniny ty Zaye merci akia efa nisy rotaona teo eo ange za tsy nampiasa nytony fa mbola mahatadidy kosa angambe mazava ho azy kosa Melia ahoana izay monsieur Fano aza manany any io moa Meli tiako ndry miady rima tsara kosa tiako be ho ahy ianao anisan'ny antony fisiko ny nisinao nandritra izay setra-piainana izay marina ve izany ry Fano marina nio ange raha tsy teo ianao inona koa zany SMS be dia be zany jereo hoay inona daholo reto ry Meli jereo ange ty zao numéro fantatro ty amany ty iray ty koa tadidiko ty fan'le directeur ty dia ty koa lehilahy no mandefa n'izao SMS zao
saiko mitovy daholo ny lazay manome fotoana dia milaza vola. Andriamanitro, maninona ry fano? tena tsy miasa any amin'ilay fiasanany taloha izany Linda fa lasa mivary tena kia. Ahoana tsara? Tena izany e. Aleo alaiko saritsara reto tsy ho voafafy eo. Reo zao ny hotely, ny ora, ny vidin'ny zavatra ataony. Tena ny vary lavo Linda ry Melia. Trekako, tena tsy naposiko marina. Tena tsy te hijanona eto akora na dia 2 minitra ary. Tsy te hihinana ny vola entiny iny. Ty ahoana izany atao ry fano Zao aloha no ataontsika. Mangataka Indria, raha tiandry dia Indri no ataoko solon'ny Linda. Alaiko vady Indri. Andetsika fa misy ampanaovy kely azy alohan'ny andaozantsika azy. Fona le tsy afano azy ilozany lahy izay mianaka e. Teraka tsy nalalany lahy angely esizy. Zao ve te ilozany lasady koa. Raha zany tsy tiany latsony ariwa fa izy le sy azarina. Be dia be ny vahaolana ry Linda fa nahoana ianao nanao an'izao nanala barahatena sady ny vary lavo. Voaterange ary fano e. Kisendrasendra koa natafiditra amin'izao dia tafalatsaka tao Ka mahatsiravinana ny mieritreritra an'izany azy e. Maharikoriko any mijery anao. Mifona re ahy e. Mbola tianao ane ahy. Aza miresaka fitiavana amiko izany tsony ianao fa maharikoriko rehefa natsoina avy mamy. Fa inona moa no lazainao aminy? Aleo izy ho tonga dia ho fantatrao. Vao zay ry Melia, zafady angely. Oditsika ty e. Raha fa marina. Manao ny ala dia mipetrapetra. Fangatsy ho fetsika no mifatongavany lasa. Tralo ianao ry mamy Zao Melia, eto mivoaka any amin'ny efitra hafa aloha ge zazy eo zafady. Eny azy Fa misy inona altia. Za aloha miteny fahazatapahany lahy. Zany no nampiatso any lahy. Zao isaorako any lahy ny vitany lahy tamiko hatrizay hatrizay. Na soa io na ratsy. Azo lahy. Aza voatsara aloha. Aza tapahany lahy ho any teniko. Napiditra ny asy lahy, misaotra ny lahy. Ny côté lahy ny olo tiako, misaotra ny lahy. Rehefa tsy azo lahy mora tamin'ny fomba maro izy dia nampiasany lahy amin'izay ny fahefany lahy. Migadrainy lahy dia mbola misaotra ny lahy koa. Aza manendrikendrika aza tapahany lahy ho any teniko. Anazavako azy. Reto anefa tsy nieritreretin'ny lahy. Misy ilay tsy ampozina kely. Dia hoe inona ka? Tsy voaeritreritra indraindray izay kely mandavo mivositra. Tsy hainy lasa odilona tsy fantatra fa mpivarotra fitaovana fanaraha-maso ny orinasa ny asantsika. Angamba azo lahy tiako lazaina. Tsy mahita ninonao lahy. Tsy mitovy lesiny ny rano nandroantsika ary zany re. Ary tsy mitovy koa izao ny tontolo efa niainantsika. Efa mailo melohan'ny lahy fa azoko ny original ny sary lahy mijaikojaiko nanoratra tao amin'ny Brown Monsieur Arthur. Ankola lahy. Amin'ny manaraka ity mba ampiasao lavitra ny saina alohan'ny anaovana zavatra. Fano fano letsy. Mbola tsy vita ity. Rehefa nidoboka dia nandehana lahy tsokosoko tany amin'izay Linda. Tsy haina no mamono lahy na nampinana ny lahy iny izy dia avy eo nanapara lahy ny fialan'ny lahy. Dia be voky izy. Izay ny heveriny fa efa vokatry ny fiarahanay talohan'ny nidoboako amponja. Dia inona indray no tiany lahy ho tenenina amin'izany? Zao, elola tsara. Ialany indray no zazy io aiko fa tsy za. Tsy marina izany fano Mangina ianao ry Linda. Tsy marina izany. Samy laza ary ve ianao fa mbola tsy miarana tory tamin'ny mamy dia tadidino nataonareo. Tadidiko ny anjotsona teto atsony lesy ary tadidiko ny niarahany anatory farany. Melia. Ahoana? Meli, avengy ianao inona moa le sokajin-drahany io zazy io? Plus. Ary nen'le rangary? Plus koa. Mety mamy any izany indray no zazy io. Gagabe daholo nareo tsy misy mahateny. Tsy hoe mety ry Linda fa izy mihitsy Izay vao miverina ao an-tsaiko ny trangany harivan'ny andro nanaterana ianao tany amponja.
andray menatra na ho ary fano a tsy mifanambina ka antsika ary lindara tena taon'ny konty ary alary magno mpamadika lahy to fanomezana misy pozina kay ny melanay tsy anozana fa ao le ao ambony izay noko amalina nataon'ny lahy na dia marary anazy zao ka zao ny fanapa-kevitro ary satria zaharery no afaka miteny eto tsy hitory alary mamy na dia manana pirofo tsara ny amin'ny nataon'ny lahy za efa ny anako no mety azo alara manao an'izany ka mino fa tsy ho zaka ny lahy mihitsy efa niriny lahatry ny ely lindaka foko ambongadiny izy io ho an'ny lahy dia izay ataonareo any ny zaza indray ataoko fa efa zatra mely izy aleo izy anaraka anay fangatahana ho solony tsy fitoriako amin'ny mamy zany mba mendrika mba hiana fiainana madio sy milamy mizina na dia fiompiana sy fambolena any ambanivohitra azo ny velomanay ary aza matahotra fa afaka mifandanontsika ny amin'ny tokony atao amin'izany ary engany eo tapitreto izao ary amintsika rehetra ny setrasetra nyity fiainany ity satria efa nahazo lesony tsika